andeha iondrika hivavaka tsika riavana ahafahantsika mifantoka amin'izao fanompoam-pivavahana izao a androka ny asan'ny maizina rehetra izay mety anelingelina atsika eto androany iondrika hivavaka isika ry Andriamanitra rainay tsara indrindra oa manaja anao eto zahay satria mendrika an'izany ianao hitady anao ihany koa zay ny azakazanay eto androany hitady anao zay Jesosy a kanefa voalaza ny teninao fa raha vory ny zanak'Andriamanitra dia mba eo koa Satana mitady ny azy manampina ny sofinay manampina ny masonay eny mamatotra ny any anatin'ny fonay a sy andraisanay ny teninao efa nomenao fahefanana efa izay araka ny teninao hoe toero ny devoly dia andositra anareo izy ko andeha hiky izay amin'ny fahefana izay nomenao hery sy fahefana amin'ny anaranao Jesosy Kristy vela sy manan-kery avy any Nazareta tompony hery sy ny fahefana rehetra ny andanitra ny andedina ny asan'ny devoly Satana rehetra mamatotra anay manakona ny masonay manakona ny sofinay sy anana fahefana ny anatin'ny fonay mandidy anareo izay Satana ny anaran'i Jesosy miala sy sanzarana le rehetrarehetra afaka mety sofarimatra fahavala faharesa anareo mety rehetra anareo sy manalanjana anareo izay rehetra manapitaba rehetrarehetra sy fifantohana rehetrarehetra miala anareo atsipany anafaka rehetra sofarimatra resa anareo sy mamakina anatin'ny fonay sotra Jesosy sotra Jesosy fa eto tokoa ianao ary amenoy anay ny fanainao masina sotra tompo amen faly miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy izay manatrika izao fanompoam-pivavahana amin'izao fidirana voalohana izao miaraba ihany koa ny sampana kristianina tanora zokiny ao anatin'ny Fanateram-bokatra amin'ity andro androany ity ny hafatra avy amin'i Jesosy dia izao hoe mahereza sy matanjaha fa ny Andriamanitra ao no mombanao amin'izay rehetra lehanao araka ny teniko foana ao amin'ny sampana dia izao hoe enganie mba azo tompony aminao ny tompo izay nifidy anao andeha isika nome voninahitra n'ilay mpanjaka ny mpanjaka ilay tompony tompo
izay manatrika antsika eto androany. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ireryany. Aleloia! Masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniki ny voninahiny tany rehetra. Amen. Tohiza antsika izany fanomezam-boninahitra izany amin'ny salamo 5:300. Vakitsika manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 5. Ny salamo 5:300 ny 9 ka hatramin'ny 5 ary ao aorianan'izany ny firana FPVM 7:20 no anohizantsika ny fanomezam-boninahitra. Ny firana FPVM 7:20 no anohizantsika an'izany. Rehefa hitantsika ny salamo dia ndeha hiara-maka izany amin'ny anaran'i Jesosy isika manao hoe: hideranao amin'ny foky rehetra aho, eo anatrehan'ireo Andriamanitra no ankalazako anao. Hivavaka manandrify ny tempolonao masina aho, ka hidera ny anaranao noho ny famindramponao sy ny fahamarinanao. Fa efa nomenao voninahitra ny teninao nandrana rehetra. Tamin'ny andro nitarainako dia namaly ahy ianao. Nomenao fahasahiana ka nisy hery ny fanahiko. Jehova, hideranao ny mpanjaka rehetra amin'ny tany, fa handreny teny ny vavanao izy. Eny hira ny minalan'i Jehova izy, fa lehibe ny voninahitry Jehova. Amen. Ny hira 5:20, ny feonay rehetra izao dia entinay mideranao. Manaja sy manome voninahitra anao zahay, ry mpanjaka ny mpanjaka, lay tompony ny tompo, Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra. Lay azakazanay eto ankehitriny, mideranao zay Jesosy, zokinay, malalanay, lay mivavaka ho anay ao an-danitra ao mba tsy ho very zahay tsirairay avy. Faly ny fonay Jesosy, notahinao na dia tamin'iny alina iny ary nomenao maraina vaovao, mbola afaka miaona aminao, mitanila aminao, manambara aminao Jesosy zay rehetra ao anatin'ny fonay. Enao ilay nitantana anay na toy izao anay ka tena mendrika anao zany fiderahana izany. Fantatrao anefa Jesosy fa tsy mba tahaka ny fanaonareo any an-danitra izany. Mijoro ihany mba vitanay, manondrika ny lohanay ny faratapiny mba vitanay, ho fanomezam-boninahitra ny anaranao. Ka na dia tsy mendrika anao ary izany Jesosy ilay fanomezam-boninahitra ny olo-masina rehetra efa tonga any an-danitra, ny anjely sy ny miara-mila anao analikisa,
mitalakotrokotroka tahaka ny varatra hoy ny soratra masina, mirondraona tahaka ny ranobe. Tsy mahay an'izany izay Jesosy a, tsotsotra ihany mba vitany kanefa raiso ankasitrao fa vokatry ny fonay manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniky ny vonina ny tany rehetra. Amen. Eo am-pitsanganana ihany ry havana no hitseninantsika sahady ny tenin'Andriamanitra, anaovantsika ny hira 550 ao amin'ny firana FPVM ny 9 sy ny 2. 550 no hitseninantsika sahady an'izany tenin'Andriamanitra izany amin'izao maraina vaovao izao. Ry tompo ho ny tany maina no hitoerako, midina rery andonaina ho ao anatiko. Hivavaka isika ry havana. Voninahitra neno asandratray ho anao Andriamanitra. Andriamanitra mpanjakanay, Andriamanitra tomponay, Andriamanitra be voninahitra sy be fiandrianana ianao. Fa miondrika mijery anay zanak'olombelona ety ambany masoandro, manatanteraka ny teninay ny mason'i Jehova mandinika ny alehan'ny olona ka mamantatra azy eny tontolo eny. Misaotranao izahay ry tompo ora nomenao tombonandrom-pahavelomana, narovanao tamin'iny alina mangina iny toy ny olona tsy nanatsiny akory, fa velona trapamonjena. Tonga eto ankehitriny amin'izao alahady 2 volana febroary izao, hivavaka aminao, hanaty tanana aminao, ary hanatitra ny tenanay ho fanatitra ho anao Andriamanitra, fa zany ny tena sitraka ho indrindra. Mangataka aminao ary Jesosy midina eto ianao hanatrika anay hatreo fiain'ny fotoana rehetra, hanambara ny hafatrao ianao. Ny mpanomponao izay ny raminao mba hiteny amin'ny anaranao androany, apetrao ambavako ny teninao, tendreo ny lelako hanambara izay sitraky ny fonao. Ary ho an'ireto vahoaka anao reto androany Jesosy eo, mba handatsaka ny teninao ao anatin'ny fony, fa izany ihany matsy no azahoanay famonjena ety ambonin'ny tany, dia mitenena tahaka amin'ny fombanao, fa miaino anao izahay eto amin'ity toerana ity. Misaotra zoky malalo, misaotra mpamonjy eo. Amen. Ho an'izay malala an'Andriamanitra voantso no marina ho aminareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy zanaka, ary ny fampiraisana ao amin'ny fanahy masina. Miaravantsika ry havana nahatratra ity alahady andro tsara ity, Fanateram-bokatry ny sampana kristianina tanora zokiny.
miarahaba anareo rahalahy anavavy ray aman-dreny zandry zanaka ao amin'ny sampana nahatratra izao fotoan-dehibe izao. Indramiko eto ny tenin'ny apôstôly Paoly izay voasoratra any amin'ny Korinthianina voalohany toko 5:10-15 fiaravana ny sampana KTZo manao hoe: ko amin'izany rahalahy malala dia miorena tsara, aza miova ary mahefa-be mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny Tompo. Amen. Ny tenin'ny soratra masina ry havana izay angalantsika ny afatra amin'izao alahady maraina izao dia araka ny teny faneva ny sampana KTZo. Hitantsika izany any amin'ny bokin'ny Isaia-paminany. Bokin'ny Isaia-paminany toko 9. Andeha vakitsika sy hoenontsika ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 9. Isaia toko 9 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 9. Rehefa hita ny teny andeha vakitsika sy hoenontsika amin'ny anaran'izy Tompo ilay tompony teny. Tamin'ny taona nahafatesan'ny Hosea mpanjaka no nahitako ny Tompo nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana avo sady manerineri. Ary nebanebanakanjony nahafen'ny tepoly, ny serafima nitsangana teo amboniny samy manana elatra 9 avy, ny roa nanarona amin'ny tavany, ny roa nanarona amin'ny tongony, ary ny roa amin'ny dinany. Ary nananatra amin'ny feony izy ka nifamaly hoe: masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniky ny voninahiny ny tany rehetra. Dia niororo ny fanamban'ny tokonana noho ny feon'ireo nanandratra ny feony, ary feno setroka ny trano. Dia hoy izaho: lozako maty aho, fa lehilahy malotomolotra sady ato amin'ny firenena malotomolotra no hitoerako, fa ny mpanjaka dia Jehova tompony maro no efa hita ny masoko. Dia nanidina nanatona ny serafima anankiray nitondra vaina fiteny tanany, izay nalainy tamin'ny tandra avy teo amin'ny alitara. Ary natehany nivavako izany, ka hoy izy: indro efa nitika tamin'ny molotrao io, ka dia afaka ny elokao ary voavela ny fahotanao. Ary nandremy feon'ny Tompo aho nanao hoe: iza no iraiko ary iza no andeha ho irakay? Dia hoy izaho: inty aho, irao aho. Amen. Ray masinao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Tamin'ny mbola zaza teo amin'ny 10 taonako teo ary havana tany ambany vohatray, misy ray aman-dreny mpitandrina tena miasa, na eo amin'ny asa fitoriana filazantsara, na eo amin'ny asa fivelomana. Ankoatra amin'ny fivelomana izay men'ny Fiangonana azy, dia mazoto amin'ny asa fambolena pasteur. Ray mandeha vokatra be ny sonjony, niady sonjo izy. Variana ny tovolahy teo an-tanàna nijery any pastera miady sonjo. Dia hozy pastera matsainy reto tovolahy reto hoe: nareo very zalahy mba tia mihinana sonjo? Dia hozy ilay tovolahy namaly avy hatrany: eny pastera, tena tianay reny. Hay ve hozy pastera, ka raha tia mihinana sonjo ianareo mandehana asaon-tany dia mambole sonjo. Ho anao ry havana raha te handova ny fiainana mandrakizay, zao ihany ny lala tokana ahafahana mandova an'izany
atolory an' Jesosy ny fiainanao dia ataovy ny asan'Andriamanitra ary miala amin'ny fahotana fa izany no andovana ny fiainana mandrakizay. Raha mijery an'izao tenin'Andriamanitra izay voarakitra ao amin'ny bokin'ny Isaia-paminany izao dia milaza ny tantara nanendrenan'ny Isaia ho mpaminan'Andriamanitra ity tenin'ny soratra masina ity. Hamelohan'ny nanendrena azy dia nitranga izao tantara izao tamin'ny taona 700 talohan'i Jesosy Kristy Tompo. Napahitana an'izao fahitana zao Isaia-paminany tamin'ny andro na afatesany Hozia mpanjaka. Hozia moa izay mpanjaka ny aina tamin'izany andro ny Isaia-paminany zany dia mizara roa ny fiainany. Tena nanaraka sy natahotra an'Andriamanitra izy tamin'ny tapan'ny fanjakany voalohany. Rehefa ny tombo ny voninahitra, ny tombo ny arena, miala tamin'Andriamanitra amin'izay Hozia-paminany, Hozia-mpanjaka izafady. Inona ny nataony? Lasa izy nandoro ditika azo manitra anao fanatitra tao amin'ny tempoly zay tsy azo ny olona tao akoatra ny taranaka arona izay nofidian'Andriamanitra ho mpisorona. Rehefa nisakana azy mpisorona tamin'izany fotoana tsy azonao ataony zao ry mpanjaka. Io izay zany mpanjaka, inona ny zavatra tsy ho azoko atao? Fa vao nandany tenin'ny mpisorona Hozia-mpanjaka tamin'izany fotoana, mipotra vai teny amin'ny tapikandriny ary nandrakotra ny tena amin'ndray manontolo zany vai zany, ary mandra-pahatonga ny fahafatesany tamin'ny taona 700 tsy afaka ny vai tamin'ny tenany ary zay no nahafaty azy. Nampisehoana ny Isaia-paminany tamin'izany andro izany, ny any amin'ny lapan'ny voninahitry ny lanitra, naseho azy ny fahalebiazan'Andriamanitra sy ny voninahitr'Andriamanitra ary ny fahamasinan'Andriamanitra. Fa masin'Andriamanitra makahala ny ratsy rehetra. Ary dia hitatsika izany araka ny tantara efa misy serafima lay arkanjely. Anjely manana ny voninahiny ihany kosa ny fahamasinany eo akaikin'Andriamanitra mandrakariva, miavaka amin'ny anjely rehetra. Manana elatra enina, ny roa anarona amin'ny tavany, ny roa anarona amin'ny tongony, ny roa anodinany, ary mamirapiratra tsy hain'ny maso jerena izany serafima izany noho ny voninahitr'Andriamanitra mitaratra amin'izy ireo. Ary nanandratra ny feo an'ireo serafima ka ny teny manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Vao nanandratra ny feo an'ireo dia hozy Isaia-paminany hoe ny orooro ny fanamban'ny tokonana ary feno setroka ny trano. Mba jerevinareo zany tantara zany hoe Andriamanitra manandratra amin'ny feony amin'ny alalan'ireto arkanjely reto, fa na amin'ny fanamban'ny tokonana ary miorooro ary ny trano feno setroka. Fa ianao kosa raha tonga eto mba manahoana ny fanandratana amin'ny feo anao, hanome voninahitra n'ilay Andriamanitra Tompo sy Mpanjakatsika. Na mpianatra ny ray aman-dreny lehibe teto ndrafandeha hoe rehefa manome voninahitra an'Andriamanitra isika dia mitsangana daholy, teny mafy ary tena manangana amin'ny tanantsika havanana tahaka an'ireo miaramila voninkiady fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra.
fa niako ny fahitany Isaia mpaminany an'izany ry havana, na tonga azy hibaboka teo anatrehan'Andriamanitra, ka hiaiky teo anatrehan'Andriamanitra ny teny manao hoe lozako maty aho. Fa olona malotomolotra, lehilahy malotomolotra, sady ato amin'ny firenena malotomolotra no itoerako, fa ny tompo-mpanjaka dia Jehova tompony maro no efa hitany masoko. Voana andre an'izany Isaia mpaminany inona nataony? Nibevaka sy niaiky ny fahotany teo anatrehan'Andriamanitra izy. Olombelona tsy mendrika, olombelona tsy tanteraka, ary mitoetra ao amin'ny firenena malotomolotra. Avako malala rehetra ao amin'ny tompo, tsy haiko ianao na impiry ny nandreny fiaon'ny tompo, tsy haiko ianao na impiry no efa nahita amin'ny voninahitr'Andriamanitra teto amin'izao toerana masina izao. Fa izany fahitanao ny voninahitr'Andriamanitra na nandrenesanao ny tenin'ny tompo izany, nitarika anao mba hibebaka ve zany, tahaka ny ataon'ny Isaia mpaminany teto, ary nitarika anao hiala amin'ny fahotanao, hibebaka ao amin'ny firenenao. Ho avy nandalovan'ny rivo-doza ny firenetsika tamin'iny herinandro lasa, tapabolana lasa izay. Mila ny kristianina hivavaka ao amin'ny fireneny Andriamanitra ry havana, ary tena hibebaka eo anatrehany sy tompo mba hamonjen'Andriamanitra amin'ny firenena. Fa mitoetra ny tenin'ny soratra masina hoe, raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako no avy anetry tena ka hivavaka, hitady ny tavako, ary hiala amin'ny ratsy fanaony, hiainao ny an-danitra aho, ka hamela ny elony, ary hanasitrana amin'ny taniny. Ianao izay tonga eto ny tiany tompo hivavaka sy hibebaka ao amin'ny firenenao, tahaka ny nataon'ny Isaia mpaminany teto, fa lehilahy malotomolotra, sady ato amin'ny firenena malotomolotra ny toerako, fa ny tompo dia Jehova tompony maro no efa hitany masoko. Fa rehefa nibebaka teo anatrehan'Andriamanitra Isaia mpaminany, dia zao ny zavatra misy, nanidina ny serafima anankiray, naka vainafo tamin'ny tandra teo amin'ny alitara, dia natehany tamin'ny molotra Isaia mpaminany ilay vainafo. Amin'ny teny Hebreo moa dia midika hoe ilay vainafo dia milaza hoe vato mahamay, nalaina teo amin'ny alitara, ary dia napetraka tamin'ny molotra Isaia mpaminany. Ary rehefa mipetraka tamin'ny molony iny, dia ozy ny anjely hoe, efa niteka tamin'ny molotra io, ka dia afaka ny elokao, ary voavela ny fahotanao. Avako malala rehetra ao amin'ny tompo, raha Jesosy Kristy tompo izay nirahan'Andriamanitra hamonjy ny olombelona rehetra ety ambonin'ny tany, raha ekenao amin'ny vavanao sy hinonao amin'ny fonao fa izy ny tompo sy mpamonjy anao, ka mibebaka eo anatrehany ianao, mamela ny elokao izy ry havana, ka manadio ny fahotanao rehetra. Fa izao ny fafanantenana nataony manao hoe, raha miaiky ny fahotantsika isika, matoky sy maro n'Andriamanitra, ka mamela ny elokontsika sy manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Jaona voalohany toko voalohany 9:7 no misy an'izany tenin'Andriamanitra izany. Fa rehefa voavela eloko Isaia mpaminany, niantso azy amin'izay ny feo an'Andriamanitra, ny teny taminy amin'izay Andriamanitra, iza no iraiko, ary iza no andeha ho irakay.
miantso atsika Andriamanitra ry havana. Tsy ny tanora zokiny ihany no antsony, tsy ny sampana ihany no antsony, fa miantso an'izay rehetrarehetra mino azy Andriamanitra. Ary mety efa amintsika tsirairay izany afatra ny tenin'ny soratra masina izany. Iza no irahiko ary iza no andeha ho irakay. Fa misy asa tian'Andriamanitra ataontsika ety ambonin'ny tany amin'izao andro havelomantsika izao. Amin'izao andro havelomanao izao no tian'Andriamanitra hanatanteraka ny asany ianao. Ka natonga ny apôstôly Paoly angavo manao hoe, ko amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy, no ny amin'ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo faninatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra, dia fanimpom-panahy mety ho ataonareo izany. Bokin'ny Romanina toko 12:20. Zany ny angavian'ny soratra masina sy anao mba hanolo-tena, hamaly ny antsony, hanatanteraka ny asany. Fa Isaia mpaminany rehefa nantsony ny Tompo, tsy nanilika tahaka amin'ny fanaontsika izy hoe, ka leanina nery Tompo mbola ohatran'izao, na nanao hoe andraso aloha, na ny teny ho an'ny tanora indraindray mieritreritra hoe ho an'ny efa zokinjokiny izany miazakazaka manao asan'Andriamanitra izany. Ny zokinjokiny indraindray mety hiteny manao hoe, angaha izany tsy maintsy mandeha manatanteraka ny asany. Fa ao ry pastera, ao ny dekona, ao ny mpiandry. Fa ianao ny antefan'ny antson'Andriamanitra androany ry havana, mba hanolo-tena hanatanteraka ny asany, ka mba hiteny tahaka ny Isaia mpaminany manao hoe, inty aho, irao aho. Ny teny hoe inty aho dia midika fa hoe manolo-tena ho anao ary Tompo. Ary ny hoe irao aho dia vonina aho andeha amin'izay rehetra ny rahanao aho, hanatanteraka ny asanao. Fa tsy manao tsobo-drano ramengalo izy ny fomba fitenin'ny Ntaolo Malagasy, ka raha marivorivo dia iritsahana. Fa rehefa lalindalina, ainty ray manonja eto ara-tongotra. Fa na inona zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika, maniraka antsika Andriamanitra hanatanteraka ny asany ety ambonin'ny tany, dia ny asa fitoriana filazantsara, fa anisan'ny fepetra ahatongavan'i Jesosy Kristy Tompo eny amin'ny rahoan'ny lanitra, fanatanterahanao ny asa fitoriana filazantsara. Andeha ry havana n'olo-tena ho an'ny Tompo isika, hanao ny asa. Mbola marobe ny olona tsy nandre ny filazantsara ny Tompo na dia ny eto amin'ny tany razantsika azy. Sampana kristianina tanora zokiny tamin'ny taona lasa, nanatanteraka tafika masina tany amin'ny 1365 kilometra miala eto Taninanandrano, tany amin'ny toerana tsoina hoe Bokonaka, ambany vohatra Pani Tuliara, miala 50 kilometra eo Pani, ihany ambany vohatra any. Tsy mba misy fiangonana any, tsy mahalala an'Andriamanitra ny olona any, ody ny embozonany eritreretiny fa maharo azy amin'ny fiainany. Ary ny dada rabe sy ny piskido ny azakazany raha misy zavatra mahazo azy eo amin'ny tenany. Rehefa tonga nanatanteraka ny tafika masina ny sampana, mahafinaritra ry havana dia zao hoe be da be ny olona nanolo-tena ho an'ny Tompo. Tamin'ny toerana anankiray izay antsoina hoe Bejaby, nisy lehilahy anankiray izay, olobe eo amin'ny tanàna,
rehefa tonga izay anao nitafika masina dia ozy le zana mamantsy anay pastera zao no nafarany dadanay rehefa nitantarany amin'ny avianareo aza mba etikety lahaty an-tranoko izany mpanao tafika masina zany fa manota fady ny odiko ato trano. Tonga amin'ny fotoana natanterahana ny tafika masina, nanao fitoriana tsehatra ny sampana. Eo izy mba mijery ao. Rehefa natao ny tantara misy somary miady zay moa ny teo ambony senina, ataony ngarainy fa tena miady tokoa ngamba reto sampana manao tantara. Lasa izy nirotsaka tsehatra nanasaraka. Oka fa iza miadinareo, iza miadinareo. Dia nitenenina anazy hoe tantara fotsiny io ka. Hay ve. Fa rehefa natao ny Fotoam-pivavahana ny Alahady, tao amin'ny Taninanandrano tao amin'ny EPP, tonga izy nanatrika amin'ny Fotoam-pivavahana. Jerevako izy, tsy mahatombona ao anatin'ny trano, voaka ny avelany any, avy eo miditra, alefa ny tenin'Andriamanitra fanoloran-tena. Fa rehefa vita ny toriteny ry havana nanatona amin'ny mpitandrina izy dia zao no nataony hoe hanolo tena ho an'i Jesosy amin'izay pastera. Hanolo tena ho an'i Jesosy amin'izay fa hiala amin'ny fahotako rehetra, hiala amin'izay rehetrarehetra mangeja ny fiainako. Santiona ny an'izany ry havana. Fa marobe ny olona novahan'ny Tompo tamin'izany tafika masina izany. Ary anisany mahafaly manokana raha ny tenako. Rehefa vita ny tafika masina, toerana sy fokontany anankivalo izay novangin'ny sampana no tapa-kevitra ka niteny manao hoe mba hanangano ny fiangonanareo eto amin'ny tanàna misy anay, fa mahantra izahay raha tsy mahafantatra an'izany Jesosy Kristy Tompo izany. Avako malala rehetra ao amin'ny Tompo, mila tsika Andriamanitra hanatanteraka ny asany. Fanateram-bokatra ny roandry, mety tsy ho afaka ianao andeha hiaraka amin'ny sampana hanao ny tafika masina, fa ilay fanohananao ny sampana amin'ny alalan'ny fanomezana hoentina manatanteraka an'izany asan'Andriamanitra izany, anisan'ny zava-dehibe indrindra ahafahanao mandray anjara amin'ny fanaovana ny tafika masina. Tohan'ny sampana ry havana. Ary ho anareo izay zanaka ny fiangonana mbola tsy any anatin'ny sampana, manao antso andro ho any hoe midira sampana, atolorin'ny tenanareo an'ny Tompo. Raha mbola tsy hitanareo izay sampana hidirana, aiza mandeha lavitra fa mbola malalaka ny toerana ery amin'ny kristianina tanora sokony. 13 taona miakatra ianao dia afaka miditra ao, mandra-pahantitra anao, mandra-pahafotsy volonao. Raha mbola afaka mandeha manatanteraka ny asan'Andriamanitra dia mbola mandray anao foana ny sampana KTZo. Ao amin'ny 316, 3e étage, isaky ny asabotsy ny toerana fivorian'ny sampana. Fa mitodika manokana aminareo sampana KTZo, mety misy ianao nefa tao anatin'ny sampana fa no ny antony tsy haiko, fijerevana olona tsy fifikirana tanteraka amin'ny Tompo, ary indrindra ny tsy fahafantaratsika araka ny tenin'ny apôstôly Paoly hoe fantatro izay noko ary matoky aho fa izy dia matahiry ilay zavatra natolony aho, dia niala tany anatin'ny sampana tany. Rehefa vita ny fanokanana katekomenina mpandray mifanasan'ny Tompo eto amin'izao toerana izao dia atolotra ny anatin'ny sampana ny mpandray vaovao izay nitokanana araka izay safidiny izy ireo avy. Indram-pandeha ny 2 taona
efa voasoratry ny tompona ndraikitry ny diakonina mpiankatekomenina daholo ireo ampandray fanasan'ny tompo vaovao niditra tao amin'ny sampana. Dia ny anjaranay sampana KTZo tamin'izay 510 mianada. Tamin'ilay voalohany vao natolotra iny dia nafana fo tonga tao amin'ny sala. Na ny taniana vonona nanao ny asan'Andriamanitra. Fa rehefa tonga ny andro asabotsy fa atelo tao arinan'iny, anaky 3 amin'ireo 510 no tonga. Tsy nandrenesana taratasy fiarana. Dia na niantso azy tamin'ny telefona, hono atompoka izafady, raha aniny zao, eny tompoka, pasteur Marcelin aminy miantso anao. Ianao nanolo tena hiditra sampana KTZo, fa tsy tonga mivory androany fa ahoana, fa aiza ianao zao? Way, ay moa mbola misy an'izany pasteur, za zao mbola tia Analakely. Ny fanolorantsika tena ry havana dia faneketsika fa natateraka ny asan'ny tompo. Ary tegoko mandrakariva ho amin'ny mpikambanany anatin'ny sampana no hoe tsy ny mahampiandry na mahadiakona na mahampitandrina na mahiraka ihany akory ny antson'Andriamanitra eo amintsika, fa nisan'ny antson'Andriamanitra no mahampikambana anao aty anatin'ny sampana. Ka rehefa tsy resy lahatra amin'izay ianao fa antson'Andriamanitra ty mahampikambana ato anatin'ny sampana iray tia, tsy tafajanonao ianao ry havana. Fa rehefa resy lahatra ianao, na inona zavatra mitranga, na inona sedrainao, miorina tanteraka ao amin'ny tompo ianao. Za manokana tamin'ny taona 709 nantsony tompo ao amin'ny sampana, 20 taona tamin'izany. Ankehitriny mbola mijanona ao anatin'ny sampana ary nanao voady tamin'i Jesosy Kristy tompo. Fa aina mifetra ry tompo malala, aina mifetra amin'ny fanarahana anao. Dia izay ry KTZo, aina mifetra ny amin'ny fanarahantsika ny tompo na inona zavatra sedraitsika eny an-dalana eny. Ary farany dia zao, mba nanontany an'ny tompo inona no afatra tianao menan'ny KTZo amin'ny Fanateram-bokatry, namangy tamin'ny alalan'ny nofy izy tamin'ny alina. Dia zao no zavatra nasehon'ny tompo. Reo ny sampana mihira lahira mitondra ny lohateny hoe fa ny tompoko mahery, tsy amelana ho rery, fa hitantana zay very ao an-danitra fidiko, ao an-danitra iriko. Fa rehefa miran'izany ny sampana dia ny akabetsahany olona to tsy manana fanantenana, fa malahelo ny endriny naseho an'ny tompo. Kanefa le fanekena amin'le hira dia efa ny tompoko mahery, tsy amelana ho rery. Ry havana amin'ny fifaliana sy ny fitiavana ny tokony hanolorantsika tena hanompo an'Andriamanitra. Fa izy tompo tsy mamelantsika eo rery ety ambonin'ny tany, izy tompo mbola nanatanteraka amin'ny teniny mandrakariva manao hoe zaho tsy andao anao mihitsy na hafoy anao akory, ka raha tena manolotra ny tenanao ianao amin'ny tompo androany, ho tahian'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Fa nampanantena izy, fa raha miaino tsara amin'ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao, sady manaraka zay rehetra nodidinanao anio, ho tonga aminao soazonao zao fitahiana izao. Ho tahina ianao ao tanàna, ho tahina ianao ao tsaha, ho tahina ny aron'ny tananao sy mivolifanao vamofonao, ho tahina ny ateraky ny kibonao. Ho vany Jehovah midanadana ao anao lanitra trano fitehirizan-tsoa, androtsahany fitahina eo amin'ny fiainanao, fa izao ainoy ny feoany dia atoloriny tenanao anatanteraka miasany. Fa hoy Isaia-paminany manao hoe inty aho irao aho. Ho an'Andriamanitra mivoninahitra ry havana, ary ho amiko so aminao ny famindrapo avy amin'izy tompo. Engane isika kristianina FPVM mba hiteny tahaka an'izao nataony Isaia-paminany zao hoe inty aho irao aho. Amen. Misy
misy filazana kely a ity fiara ity dia mibahana garagen'olona azafady a 5310 TAR azafady tompoko a 5310 TAR mba isaka kely azafady voalazany amin'ny lioka toko 5:17 andry hafana manao hoe lazaiko aminareo fa isy fifaliana toy izany any an-danitra ny amin'ny mpanota raha izay mibebaka za maromarina mino satria anisany nandeha tafika masina tamin'izany a foky tany valo ry havana noho ny fo ary dadarabe anankiray izay tena naonena izay nitokiny zany tanàna rehetrarehetra izany fa voany fo zay dadarabe izay a dia nanolotra ny tenany avokoa ny rehetrarehetra noho izany ry havana tsy very ny fanampianao tsy very ny fanohananao fa raha manolotra ianao androany a mahavonjy sy fanahin'olona maro izany izao sy ianao anefa tsy natateraka ny tenin'Andriamanitra mierikerika foana be fanahiana foana andehantsika nantona ny tompo hoe hitondra ny tenantsika hitady an'Andriamanitra tahaka ny Isaia dia mba hibebaka tahaka ny Isaia koa andeha hitsangantsika natateraka ny laharan-kira 4:3 hitondrantsika ny tenantsika eo anatrehan'Andriamanitra hibebaka sy fona eo anatrehany isika hitsangantsika anatateraka n'izany hira izany ao amin'ny firana FPVM 4:3 ny mpamonjy no mitady fihavanana aminao izy no manampitamby anantonanao izao ny mpamonjy finao ny triatriarina fa ny fonao vavaka isika manantona anao zahay lay olo mahantra anio manantona anao zahay lay be siasi reraka ampo miodikodina ny amin'izao fiainana izao rehefa veryhevitra nefa izy ny teninao dia hitady aho ihany ho any amin'iza tokoa moa izay Jesosy any aminao ihany izay no mitodika manambara eo anatrehanao anefa Jesosy tahaka ny Isaia mpaminany lozako maty aho fa olona malotomolotra ne izahay Jesosy ary eto amin'ny firenena malotomolotra ny toeranay ianao Jehova nefa ny mamangy anay eto hitany masonay manantona anao zay Jesosy mitondra ny fahotanay rehetra manomboka any masonay ny sofinay ny vavanay indrindrindrindra zay nandiovanao ny mpaminany Isaia teto natehinao teo amin'ny vavana ny vainafo tsy zakanay an'izany Jesosy
raha ho ataonao aminay zany dia tsy zakanay ka dia manantona anao zahay mitondra ny elokay rehetra izay mitsotra ka mahafony fahotany ho ianao no azo famindram-po izay manafina an'izany dia tsy ho ambinina ka dia ho atolotra ianao zany Jesosy. Ao anatin'ny fona ao no hitehirizanay ny faharatsiana rehetra, ny fakopako-pahotana rehetra. Ao anatin'ny fona ao fahatezerana, ny fierikereana, ny fialonana ny namanay azy. Mamingana anay zany ary mahatonga ny fandringanana ao Andriamanitra. Mamindra-fo aminay Jesosy. Ianao ilay mivavaka ho anay ao an-danitra ao, tsy reraka, mandraka kehitriny ary ny amin'izao teny azon'izao Fiangonana FPVM izao hoe taonan'ny fandringanana. Mbola fialanenina taonao aminay zany, mba tsy halanay amin'ilay lalana ny hosoritanao. Omena ianao ny fahotana rehetra Jesosy. Ianao no mahay manadio an'izany. Ankehitriny Jesosy, mahatsiaro an'izany fa betsaka ny fahotana vitanay, ny hodinanay taminao ny fanadihana mpanaovana ny asanao ary izay Jesosy dia araky ny afatrao dia maloka ny endrikay. Ohatrany hoe tsy manana fanantenana nefa ilay tompony ao anatinay, fanjakana tsy azo ampiroroana ao anatinay ary mahery noho ny amin'izao tontolo izao. Mamindra-fo aminay Jesosy, tsy mibanjina anao fa ho aminao no misy fanantenana. Voalazanao koa zany fa raha mbola velonay izay dia mbola misy fanantenana ao anatinay. Sotranao Jesosy ny amin'ny fitaraina nataonao isan'andro ho anay zanakao, satria tsisy tianao very izay na dia iray aza. Ndre toara-lay zanaka daly ilay nandao ny tranonao, nandany ny fanananao tamin'ny fahavetavetana rehetra, tamin'izay rehetra tsy araka ny sitraponao, ny ala tamin'ny lalanao ary ny fanananao rehetra nolanina tamin'ny adalanay. Tsy nahatsiaro anao raha tsy efa nihinana ny hanina tsy fihinan'olombelona intsony. Efa tany amin'ny faharerahana, efa trotraky ny adalana rehetra vao mahatsiaro anao Jesosy. Rehefa nody ny sain'ilay zanakadala ho ny teninao dia ho any amin'ny raiko zao na ny mpanompo ara mihinana zany efa itia trotraky ny adalana ny fihinany Jesosy isanohanina. Todika aminao zay Jesosy, iverina aminao indray, iazakazaka ianao anefa tsy nanilikilika anay na dia maimbo ny fahotana ary zahay, fa no fihinonao zahay ary nosalorana ao akanjo vaovao, nasianao peratra ho famantarana fa zanaka ao zahay, nasianao kapany tongotra izay fa feno falotona. Noteneninao Jesosy ity ilay zanako hoe fa very fahita indray ary efa maty fa velona indray. Sotra Jesosy tsy manilikilika anay, mamihana anay na dia ao anatin'ny faharatsiana ary ianao. Rehefa miazakazaka aminao zay ka mitady ianao dia mamaly vavaka ianao. Mankasitraka Jesosy manaiky mandray anay. Mankasitraka anao zahay mbola mamafa ny fahotanay rehetra. Zany mahafaly ny fonay. Namindrana fondray ny mpanota no hamarinina maimaimpona ny amin'ny rako ianao. Sotra Jesosy, tsy hitanay izay hanambarana ny hafalianay. Tretrika anao anatin'ny fonay Jesosy fa niraisinao indray izay ankehitriny. Andeha hiky zahay
nitonkira ny voavela eloka izay voasoratra ny mpanao salamy manao hoe sambatra ny olona izay voavelany sy voasarona amin'ny fahodana sambatra ny olona izay tsy isainy Jehova eloka ary tsy misy fitakana. Mino an'Andriamanitra iray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay nitokana tontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virginy zalo nanapaka potipoto nombona tamin'ny hazo fijaliana matika nalevina nidina tany amin'ny fiainatsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra nipetraka ankavan'Andriamanitra iray tsy toa avy any aviany tsara vela sy ny maty fiangonana masina manera ny sotontolo izao fiombonana olona masina ny famelan-keloka fitsanganany tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Ny fanolorantsika teny eo anatrehan'i Jesosy ny amin'izany famindram-po izany dia ndeha ataontsika nira fahaefatra ao amin'ny firana FPVM ihany teny andininy fahaefatra firana FPVM ho fanolorantsika tena eo anatrehan'ny tompo firana fahaefatra mamy rehetra tomponay izao fitianao izao. Tanteraka tokoa ny izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Petraka isika. Dia mbola faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy tompontsika tonga eto amin'izao tepolon'Andriamanitra izao miara-mivavaka araka ny teny dadafoana dia ny hoe ataovy zava-dehibe ho anao ny fahatongavanao eto fa tsy misy tonga eto sika raha tsy efa nitaomindray miarabany reto zanakitsika ao anatin'ny sampana KTZo reto ao anatin'izao famaranana ny herinandrom-bokatra izay tanterahan'izy ireo izao ny tenin'Andriamanitra menanareo dia nyteny fanevanareo ihany dia ny hoe inty aho iraho aho mandehana rehefa nanangatanana teo anatrehan'Andriamanitra nanaiky ny io irahany dia mandehana aza mieritreritra zavatra be da be fa ny tenin'ny tompo da aminareo dia ny hoe mandehana fa indreo mombanareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao tanterao ny asan'ny tompo izay nietsonanao ary nanekenao teo anatrehany miaraba ihany koa anyreto mpanompon'Andriamanitra miisa 220 mianada mianaka izay mahatratra ny tsingeritaona maro samihafa amin'ity andro androanyity tsingeritaona nandritra ny herinandro iny dia ho vakitsika ampanajana ny anaran'izy ireo Andriamatoa sy Ramatoa isany Ramandia manana Tiana Lova Natalie Randria Malala Jean Rakoto Malala Miary Nandrianina Randria Narvelo Robin Vincent Rakotondra Tafika Jean-Éric
Rakotondratafika Iomi, Rasolony aina Jeny feny Fanatenana, Rakotondraimbe Aingony aina Arilala, Andria Maefa Mijoro Arinjaka sy Andria Manarivo Avitsy ny aina Valentina 17 taona ny fanambadiana, Rafe Arivo Andria Arinaivo Noa, Randrena Toandro Avalina Francia, Razafindrakoto Juliana, Ratsimba Zavseta, Rajaonarmanana Oliva Dieudonné, Ranaivo Arso Rado, Ralay Armanana Lova Alexis, Anjara Tsilavina Feny Mandimy Gilbert, Lalao Arnour Jimmy, Ramahandry Nindrina Lorraine, Razafindranaivo Jean-Luc ary Radfera Christelle Benjamin. Miarabanareo natratran'izany tsingeritaona maro samihafa izany. Jesosy tompo ane mombanareo mandrakariva. Ny tenin'Andriamanitra zay kadô tsara omeny Jesosy anareo, omeny ny fiangonana anareo, dia andao sokafantsika rehetra ka irahantsika mamaky ny ao am-bokin'ny Isaia mpaminany toko 12. Isaia toko 12 ka ny andininy 7. Tsika rehetra mba miara mamaky rehefa tenin'Andriamanitra ohatra zao, satria kadô omeny ny fiangonana ho an'ireo rehetra manana ny tsingeritaona izany. Rehefa hitatsika ny Isaia toko 12 ny andininy 7, dia rahantsika rehetra mamaky mafy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: koa amin'ny fifaliana no atsakanareo rano amin'ny loharanom-pamonjena. Amen. Ndao tsika fiangonana hitsangana hivavaka ao an'izy ireo. Voninahitra anio anao reriany, ry Andriamanitra ray, zanaka fanamasina, ianao ilay tomponay, mpanjakanay, Andriamanitray, Andriamanitra tianay ary manana ny hevitra heverana anay foana, ka mbola nanome tombonandro ho an'ireo mpanomponao ireo. Mety misy nge an Jesosy manana tsingeritaona fa tsy nahasoratra ho an'izy rehetra ny teninao, satria Andriamanitra tsy mba manavakavaka ianao. Tonga eto anatrihanao izy amin'izao andro maraina izao, miseho eo anatrihanao mihitsy, satria mino zay fa na dia tsy afaka hiteny tsirairay eto ary izy fatany fa noho ny fitiavanao, noho ny fahasoavanao, ary indrindra noho ny famindramponao no mbola natratrarany an'izany tombonandro pahavelomana izany. Misaotra Jesosy reo ary izy ireo mpanomponao reo, terizy mandrakariva eo ambany elatrao, terizy eo ambany fahasoavanao, ary angatanay foana aminao Jesosy, ho amarinanao ny teny izay omenao androany hoe: ho amin'ny fifaliana no atsakanareo amin'ny loharano mpamonjena. Manana ny etaetany tsirairay avokoa nefa n'izy ireo valy vavaka, ame fahendrena, ame fahasalamana, ho an'ny manana ady fa ao ny adiny, ho an'ny manana olana mahay an'izany ianao Jesosy, ho an'izay rehetra fanirinany anatiny, na ho amin'ny fianarana, na ho amin'ny fitahiana, tsy manavakavaka ianao, fa hosokafanao ny vavahadin'ny lanitra, ampidinanao ny fitahiana manana ambiampy ho an'ireo mpanomponao ireo. Dia mariny ny teninao Jesosy fa na ho an'ny mbola kely, na ho an'ny tanora, na ho an'ny antitra, tsy miova ny teninao, fa na dia mandra-pahantitra reo ara-ho ianao dia tsy miova, ary na dia mandra-pafotsy ny volonareo dia ianao ihany mbola sahirana hikarakara hijeran'izy ireo. Ka ninina mba faniriny fangatahany amin'ity androny ity, amalivavaka ianao, ary na dia zay tsy nangatahany ary fa mba andro miavaka neny aniversera Jesosy, dia mba ho tanterahanao izany araka ny haben'ny voninahitra ao. Dia misaotra Tompo malala, anao fety-am-pifaliana hiaraka aminao ane izy ireo. Atotrainao midera ny ajany voninahitra, efa nao hatramin'ny taloha, mbola ho anao mandrakizay mandrakizay. Misaotra Jesosy io. Amen. Petraka ny fiangonana.
tonga eto amin'ny 10 minitra isika dia miaraba ny sampana KTZo nanateraka ny Fanateram-bokatry dia ilay Jesosy efa niaraka anareo hatramin'izay mbola hiaraka aminareo hatrany dia mangataka ny sary rehetra hitsangana dia tsy mipetraka isika raha tsy vita ny vavaka sy ny hira ataontsika ny hira tia zaza 813 misaotra betsaka anao indray satria mbola manana fotoana izay ahafahana mizara ho an'ny 10 minitra dia manatrefena ianao dia tia mpanomponao izay tsy mahasoa ihany izaran'izany dia apetrao aty ambavako ny teninao voninahitry ny anaranao irery ihany saotra Jesosy eo amen mahazo mipetraka isika tantara avy hatrany no entina hisarihana ny saintsika tsirairay avy ao anatin'izany 10 minitra izany vao avy mividy boloky ity olona anankiray raha fahafantarantsika amin'ny boloky dia manina amin'ny boloky mpamery teny ny asany gaga izy rehefa tonga tany an-trano fa boloky ratsy taiza ilay boloky dia rehefa ratsy taiza ilay boloky dia vao mividiny ilay izy dia miteny ratsy an-trano ny zavatra voky ny vavany isaky miteny izy dia miteny ratsy foana ilay boloky dia ozy izy ny tompony raha mbola miteny ratsy ianao dia hidika ao anatin'ny frigo rehefa mangatsiaka ao ianao dia tsy hiteny ratsy intsony ary ahita hevitra tsara sy vaovao vetivety ihany anefa ilay boloky no miteny zavatra tsara fa miteny ratsy ihany izy dia makariki-tsofina mihitsy ny zavatra tenenin'ilay boloky dia tezitra ny tompony farany ampizay tsy mety tsony ny zavatra ataonao fa saziko ianao androany hidiko mandritry ny 20 minitra ianao dia noho ny vita 20 minitra indro mipara rehetra tsy misy ohatr' izany ilay boloky dia tsy sahany teny tsy hita mihitsy ny zavatra navalony vavana dia ozy izy ny boloky mifona ao tompoko fa tena tsy amerina intsony mba marina mafy fa afaka manontany zavatra aminao ve za tompoko dia ozy izy ny tompony eny ary fa anontanio dia ozy izy ny boloky misy akoko ao anatiny ao fa maninona ao izy zany no hidinao dia ozy izy ny tompony aza miasa saina momba ny hafa ianao miova no ilain'ny tompo hoay ho anao rakizy ry fiangonana izany teny izany aza miasa saina ho an'ny hafa ianao fa ianao miova no ilain'ny tompo tena namarina antsika n'izany teny izany dia hosokafantsika ny baibolitsika ao amin'ny Jaona filazany tsara ny Jaona 2:20 Jaona 2:20 dia ny 2:20 tapany B Jaona 2:20 2:20 rehefa hitantsika tsirairay avy dia vakitsika miaraka mafy manao hoe ahoanao izany fa manaraha ahy ianao voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany amen misaotra ny tompo tsika rehetra anatanteraka ny fanatitra ho an'reto zanatsika atao anatin'ny sampana KTZo reto miazakazaka mandrakariva mandeha manao ny asan'Andriamanitra tsika rehetra tsy afaka araka ny teniny ray aman-dreny mpitandrina pasteur Marcelin izay mpitarika ny sampana KTZo teo fa ndao tohanantsika izy ireo tohanana mbavaka ho tohanana miasa rehetrarehetra rehefa aveo ny ray aman-drenitsika pasteur dada moa mbola tsy eto toerana tsy eto Taninanandrano fa misy afatra napetrany ihany
dia homan'ny teknisianina izay afatra izay rehefa aveo a irahantsika mieny ho fiarabana ho an'reto zanantsika ato anatin'ny KTZo ireto. Fa mialohany anatanterantsika ny fanatitra dia misy any ny afatra ambava avy any amin'ny ray aman-dreny pasteura dada ho antsika rehetra. Pasteura dada Nandrianatoandro dia tena manatitra etona ny fisaorana feno atsika rehetrarehetra izay tonga ny dodododo ny azakazaka nanatanteraka ny voikava mahatratra ho famonjena an'ireo zanaky ny fiangonana ny mpitandrina rehefa oka n'Andriamanitra rehetrarehetra tany amin'ireo fiangonana nolalovan'ny siklôna farany teo. Faly be dada ny amin'ny firaisapo, ny amin'ny fankatiavana, ny amin'ny firaisan-tsaina izay mitanterahantsika rehetra ka nampitondray ny afatra hoe ampitao aloha fa ho avy izy amin'ny herin'ny androany anatanteraka ny fisaorana feno atsika rehetra. Ny mafy indrindra tamin'ireny dia ny nitranga tany Atamatavy. Efa niazakazaka tany nanatitra an'ireo rehetra voavorintsika nentiny dada tamin'ny herin'ny androany nandeha koa ny Foibe tamin'ny zoma teo nitondran' izany ny zaran' izany ho an'ireo fiangonana 5 any Atamatavy. Misy koa ny nalefa any amin'ny faritra ny Jorobe, misy ny nalefa hatrany amin'ny faritra Ambatondrazaka any. Makasitraka daholy ireo rehetrarehetra ireo nomentsika n'izany Andriamanitra manakarepasoavana ny amaly fity anonitra izay rehetra foitsika. Ny afatra nampitondray ny dada ihany koa ho atsika eto amin'ny fitandremana Taninanandrano dia atoy izao. Atoizatsika foana ny fanomezana, ny fanampiana satria ny ato anivon'ny fiangonana dia miandry ny dada ny décision raisina fa tsy misy aloha izany hoe rakitra mitokana na zavatra mitokana tonga dada amin'ny herin'ny androany amin'ny izy no lehibe ny fitandremana Taninanandrano dia izy ny mahalala ny tokony atao. Fa ny afatra nampitondrainy dia ny hoe toy izy foana raha mbola misy ny azonao mena atero, misy ny azonao atolotra atolory fa mafy ny nahazo andreo olona tindrindra ny tany amin'ny faritra Tamatavy. Ny anankiray teneniko amintsika dia ny hoe raha hiditra ny Tamatavy tsika dia inona ny marika hoe tonga Tamatavy? Iza daholo nefa tany mba tenena inona hoe tonga Tamatavy azany dia mahita an'le kokobe fa tsisy tsony zara raha misy. Hitanao ny poto an-jirama mijoro ohatran'ireny sisa ny akamarony ireo kokobe ireo tena mampitomany, tena hoe ohatrany ty sisa be da be mijoro dia le izy tapaka daholo iny lohany iny, tsisy tsony tahony, tsisy tsony raviny fa ohatrany ty, tsisy tsony zany fa vitsy zay lasa ambanimbany toerana ny mbola hitanao an'izany ravina izany. Tsy zany ihany fa na dia reo azo be reo ara tena hitanao hoe kininina be io dia hoy sy dada hoe ohatrin'ilay ngosana tsirairay tsisy raviny tsony, ohatrin'ny latsahan'ny varatra fa tonga dia maina, sasany ary ohatrany tonga dia mivofy. Teny ray aman-dreny dada moa dia ny hoe tanan'Andriamanitra velona no nikasika taty fa narivo-doza enina mbola tsy nisy ohatran'izany. Jerenao tsara reny poto an-jirama rehefa tsy miongotra hatrany amin'ny fotony dia tapaka 2 metatra miala eo, tapaka eny tena tonga dia mitolefy. Ny jiro any 90% potika tsy mbola ho sarotra ny fanarenana. Mikodieny daholo reny fil be reny, tsy maintsy tapaka tanteraka ny jiro tao Tamatavy.
raha mbola misy ny azontsika tao a dia ny ataontsika zany zao dia nyteneny dada hoe miazakazaka tsika anatitra zay fotsika atao amin'ny porta 1604 ny fanomezana ny resaka ny vola rehetrarehetra kosa dia ao amin'ny porta 102 sy ny 103 misy resu reo a na ny entana terinao raha misy kahe mipetraka ao a dia misoratra daholy raha vo isanao any trano ary reny tena vo maika tsara hoe akanjo 20 zao 30 fa ny tena ilain'ny olona any a dia ny tafo taolina mila tafo ary ny fiangonana zay tena rava tanteraka ny PS ny président synodal pasteur Brino dia ny zavatra tena mba ilainay ozy nefa sarotra ny atongavany ety fa raha fanampiana rabola dia mba ezaka amin'izay zay anangana ho andura ny fiangonana ka ho atombokay amin'ny alalan'ny vato izany no mahazo andreo vahoakan'Andriamanitra andreo dia miazakazaka tsika amin'ny fotoana rehetra ozy dada amin'izay na latsinainy ianao anolotra na talata na larobia na lakamisy dia tonga eto amin'ny fiangonana manatanteraka an'izany fanomezana izany ambon'izany rehetrarehetra izany ny fitrotroana ambavaka ho an'ireo namantsika reo vahoakan'Andriamanitra rehetra ireo raha mivavaka ianao aza mivavaka fotsiny ho an'ny kristianina FPVM mivavao amin'ny vahoakan'Andriamanitra rehetra fa mafy tena mafy ny lalovan'ny olona rehetra tany amin'iny faritra atsinanana iny ankehitrinytsika dia tonga amin'ny fotoana natanterahana ny fanatitra ndaolotsika anohana ny reto zanatsika kristianina tanora zokony reto ndre mandeha isataona ny vokatry ny sampana dia atolotritsika izany omentsika izany zay fotsika tsy afaka andeha ho azy asenao fa ndao zay mba fotsika entina natanterahana ny asan'Andriamanitra misy nitafika masina kely tanterahany nitafika masina lehibe zay ataony dia atolotritsika ampitiavana izany famelohana izany dia ndao enotsika aloha ny afatra indray mandreny pasteur dada Randrena Tondro. Mbola tsy tonga ny feo mandra-piomakoma ny teknisianinao ihany rehefa misy ny feo dia miretopia ty fijoroana vavolombelona kely mpivady ao Atamatavy mivarotra mofogasy dia mivarotra menakely dia nakeo zay ninana dia rehefa nanontaniany ahoana ary neny mba nietrehanareo any cyclone dia ozy izy mivady hoe ity no samby fiaranay dia tsirodana zany zay tsirodana zany ny tranonareo tsy rava zany dia hoe tsisy sompetozy fa ity satria tanareo efa varotra mofogasy dia misy an'le carreau iny tao ambanin'iny izy mivady no nialoka dia ahoana ho any nataonareo mba niantso an' Jesosy ve rehefa tsy miantso an' Jesosy amin'izany anaka tsy miantso tsony nando hoarika aloha ny vavaka dia nisitrika tao zay fotsiny vitanay lasa daholo ny rehetrarehetra lasa ny tafo tao zay no nisitrika fotoana zao anao aza mieritrehitra hoe mbola misy tafo mbola miakanjo mbola mana ny fiainako fa betsaka ny tsisy nininona tsony manatona an' Jesosy manatona fa mipanaoka zay tray efa ny andafy teniteny hoe ny cyclone ny seho tany Madagasikara tao Atamatavy fanambarana ny andro ny apokaliptika ny zavatra rehetra voalazany apokalipsia no ny seho tao Atamatavy nga hoarahoarantsika ny afatry ny ray aman-dreny.
rehetrarehetra eto Taninanandrano, fifaliana lehibea ho an'ny hoa ny manolotra ny tanora zokiny aminareo satria dadany dia mbola monjy an'ireo tsabona any Tomasina ka dia mametraka izay fanetanana izo zahay. Voalohany indrindra aloha dia sotran'Andriamanitra amin'izao vokatra ataon'ny tanora zokiny izao, manentana antsika rehetrarehetra satria tena isan'ny sampana, tena matanjaka mihitsy, tena miazakazaka, tena manampy fiangonana maromaro eo amin'ny fanaovana fiangonana ary zava-dehibe mihitsy na dia mitantaran'izany fotsiny aza ho hitanareo asa na any amin'ny vidéo na asa izay atao eny fa dia mahafinaritra be mihitsy ny asa fanasoavana, fanampiana fiangonana maro, manao ny tafo, manao ny rindrina, indrindra ny tena isaorana azy manome bisikileta amin'ireo pasteur any amin'ny faritra tena lavitra be sady be fotaka no saridanana be ka dia manentana antsika rehetrarehetra ty asa so rehetrarehetra fikalezanaina amin'ny anaran'i Jesosy tsy mba mivery akory fa tena tahin'Andriamanitra ho an'izay rehetra manao izany asa so zany ka dia samy mahereza daholo izy raha mbola notafitra masina nysoany rano bongo ary dia misaotra azy be lehibe amin'izany satria tsy vitany hoe vita fitsangatsanganana fa vita ny asan'i Jehova. Ary zany ny fifalesana sanandro atao foana ny asa fa ataovy ny asa fa dia akasitrahako zany dia ingany samy ten'Andriamanitra daholo. Misaotra tompo dia samy mahereza fifaliana no akasitrahana indrindra ny panie rehetrarehetra dia atolotritsika manontolo ho an'ny KTZo fa ny kitapo menamena kosa no ho an'ny fiangonana.
eo antratranao Jesosy io masabatra zany ampofoinao tosatriko ny hoe mandraky zay fa mamibe sy tsara re ny fitiavanao tompo anilanao Jesosy anilanao toma mikio izao mitemponao tompo mitemponao ny fo anatiko ao masatriko itafifi atokotrao tompo tena tiako iana malalako tena tiana anilanao Jesosy noma mikio izao mitemponao tompo mitemponao ny fo anatiko ao masatriko itafifi satriko itafifi atokotrao tena tiako iana malalako tena tiana tena tiako iana malalako tena tiana tena tiako iana malalako tena tiana tena mbola ho ampitomboana ho amintsika tsiraray avy ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika dia faly miaraba ny KTZo tsika ndaotsika n'olotra fanatitra hitsangantsika rehetrarehetra amin'ilay hira kanto mamiko loatra kanto loatra mantsy azafady ndeha anylorantsika fanatitra tiako loatra rehefa fotoam-bokatra zany dia ino no ataontsika dia ndeha rahantsika manao azahiry zay Mami
mafy ho an' jesosy voninahitra ny ho an'andriamanitra irery any alleloia masina 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 jehova tompony maro eniko ny voninahiny tany rehetra amen vavaka sika toko ampitiavana lehibe ny nanaovanay zany iry zany jesosy fa tena maminay ianao satria efa lasanao ny momba anay rehetrarehetra sotry indrindra tompo tsy vitan'izany fa mbola manatitra ny reto fanatitra reto hanoanana ny asanao hanoanana ny reto tompom-bokatra reto jesosy ho ampitomboana ny ambaindain'ny fanjakanao dia misaotra indrindra jesosy dia mba raiso mba hoanitra kasitrahanao zany fanatitra zany ho voninahitry ny anaranao raha ny tena marina avy aminao ihany reny ka dia mba havelao zay hiara hisaotra anao a hideranao fa sombotsombony raha ny tena marina mba hiarahana amin'ny FPVM rehetra ny fisaorana anao manao hoe misaotra jesosy misaotra tompo dia mba raiso tahaka amin'ny mofo dimy sy azan-drano roa noentinao teo anatrehan'andriamanitra dia ny tombo zany dia nampiasainao amin'izay ampiasaina azy rehetra ho voninahitry ny anaranao misaotra jesosy io amen petraka sika tompo Ola ampitomboana amintsika hatrany ny fahasoavana mba hampitahina avy amin'i Jesosy izay mifidy anao mifidy antsika rehetra. Mbola miaraba ihany koa ny sampana tanora kristianina zokiny ny tombo aminao hoe tompo ombanao mandrakariva mandra-pialanao ety amin'izao tontolo izao. Manasa antsika rehetra kosa ian'ny filazana na ny raharaham-piangonana. Fisaorana ny firaisan'ny sampana Ampandrana Taninanandrano F7 dia maneho fakasana sy fisaorana feno ny pastera Dada Randrena Toandro Jean Josefa ny Braon Fiangonana ary ny fiangonana manontolo tamin'ny fiaraha-mivavaka sy ny fanohananareo anay tamin'ny Fanateram-bokatra. Izany dia nazahoana vola 9,12,200 ariary. Ny F7 dia manolotra ny ampafolony 900,000 ariary. Vonikava mahatratra ho an'ny fiangonantsika any Tomasina izay tratra ny rivodoza. Andriamanitra ny fiadanana sy Jesosy Kristy tompo ane amaly fitianareo sy ampitombo tamin'izay nataonareo rehetra. STKVM antony fiantsona mpikambana tompoko toy ny indray ny fotoam-piasana 2024 noho izany zahay STKVM dia manentana anareo izay maniry ara itory ny filazantsara aminay analany olona amin'ny fatotry ny zava-mahadomelona noho izany dia azonao atao ny misoratra anarana ho STKVM ilazana koa ireo mpikambana tranay ny mba hanavao izany. Ny fanoratana anarana dia manomboka ny 15 febroary hatramin'ny 1 martsa ho an'ny mpikambana tranainy sy ny vaovao ary izay tsy manavao ny fisoratana anarana hatramin'io daty io dia heverina toy ny manala tena ny toeram-pivonena dia ao amin'ny salle 317 eo amin'ny 3e étage isaky ny sabotsy manomboka amin'ny 2 ora hatramin'ny 5 ora koa manentana anao avy miandry anao Jesosy. Fisoratana anarana fiarabana taona vaovao aze sampana lampy. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika ilazana ny mpiara-mivavaka izay fampandrainy fanasan'ny tompo fa misokatra ny fisoratana anarana ary ny fanavaozana fisoratana anarana ho antsika mpikambana lampy. Ilazana sika dia kona mpiasa ny mpikambana fa ny fiarabana taona vaovao antsika sampana lampy dia atao ny alahady 15 febroary zao eny amin'ny espasy évasion amboanjo be. Ilazana dia kona mpiasa ny mpikambana fa fivorombe na aze antsika sampana lampy dia atao ny alahady 12 febroary amin'ny 2 ora sasany ao amin'ny salle 314. Filazana izany sika mpiara-mivavaka maniry hiditra mpikambana SL4 fa nomboka ny sabotsy 1 janoary ka hatramin'ny sabotsy 20 febroary ny fisoratana anarana sy fanavazana fisoratana anarana ireto avy ny fefetrany amin'izany mpandray fanasan'ny tompo katekomena ny fitoam-pivorintsika dia isaky ny sabotsy amin'ny 2 ora ao amin'ny salle 304 riana fahatelo. Voninahitra dia n'Andriamanitra irery any. Fampahafantarana fifalianao anay sampana kahitama no mampahafantatra antsika fiangonana fa misokatra indray izao ny fampidirana mpikambana vaovao ko andreo izay manam-pandriana amin'izany dia toy izao ny fepetra 12 taona ny miakatra rehefa mpandray fanasan'ny tompo na koa efa mianatra katekomena fitoam-pivorena dia isaky ny alahady ariva amin'ny 2 ora ao amin'ny riana faharoa
Antsona ihany koa isika rehetra mpikambana itaonivon'ny sampana gaitama mba ho tonga navaon'ny fisoratana anarana amin'ny alahady ray martsa koa izay tsy tonga manantanteraka izany mandritry fotoana ireo dia everina manala ny tenany tsy ho mpikambana intsony. Fankalazana jobily fa 5 taona nandratan'ny barivola ira. Ampitombona aminareo ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Fifaliana ao anay ny manasa ny mpiara-miazakazaka fiangonana sampana izay rehetra mpakafy ny hira ny CFF hiara-iombavaka aminay noho ny fankalazana ny jobily fa 5 taona namirony akirany Randrianaivo Brinonay Barivola. Izany dia ho tanterahana ny sabotsy 20 febroary manomboka amin'ny 2 oratoandro ao amin'ny rihana faefatra ao amin'ny FPVM Taninanandrano. Raha mila fanazavana fanampy dia azonao ataony manantona ny komity mikarakara amin'ny fankalazana na ny Braony CFF. Filazana ilazana mpikambana koralina FPVM fa ny fanavaozana fisoratana anarana dia sabotsy 17 janoary ka hatramin'ny sabotsy 20 febroary. Mariana fa tsy misy olona afaka misolotena fa ireo izay tsy tonga ka vonona anatanteraka ny asan'Andriamanitra ato amin'ny CFF ihany no afaka manavao ny fanavaozana. Everina toy ny manala tena izay tsy tonga manatanteraka izany mandritra ny feptaona voatondro. Fampidirana mpikambana fefy miarabantsika mpianakavy finoana ilazana sika rehetra izay manana fikasana hiditra fefy na ny vola fa ny volana janoary sy febroary ny fampidirana mpikambana vaovao fefy ka amin'ny deuxième étage isaky ny sabotsy ariva amin'ny 2 ora ny fivoriana. Mariana moa fa ifampandray fanasan'ny tompo no afaka raisina. Filazana izay mpikambana tsy manaja miarabantsika mpikambana rehetra ao amin'ny sampana KTZo natratra ny taona 2024. Ampatsevitsika fa ny fanavaozana fisoratana anarana mpikambana dia efa manomboka ny sabotsy 10 volana janoary ka amin'ny farana sabotsy 1 volana febroary alohan'ny alahady-bokatra. Izay mpikambana tsy manaja ifeptaona io dia efianao teny manala ny tenany tsy mpikambana intsony. Tsara vo mandrakariva amin'ny fanekenana ataontsika KTZo hoe inty aho irao aho. Filazana mpikambana fandraisana mpikambana vaovao. Hafaliana ao anay mampandray antsika mpiara-mivavaka lasy vavy tia mihira, tia mandihy, tia manao tantara ary maniry ny torin'ny filazany tsara sy hideran'Andriamanitra amin'ny alalany hetsika tao amin'ny Fiangonana sy mandritra ny tafika masina tselika sy ny tafika masina lehibe. Fa ny fandraisana mpikambana vao dia efa manomboka androany 20 janoary ary mifarana 30 aprily. Koa manainga antsika tanora feno 12 taona sy olon-dehibe rehetra na inona azo ataontsika ny vondron'ny mpampianatra anatevin-darana azy. Entanina manokana koa isika katekomena sy mpandray fanasan'ny tompo mbola tsy anaty sampana mba hiditra vondron'ny mpampianatra. Fotoam-pivoriana dia ny alahady maraina ao aorianan'ny fotoam-pivavahana voalohany ao amin'ny rihana 17 sy 300. Ilazana koa isika rehetra efa mpikambana fa ny fanavaozana fisoratana anarana dia efa ny farana 30 janoary. Filazana sampana kristiana tanora zokiny. Ao anatin'ny fanateram-bokatry ny sampana KTZo dia fifaliana aminay ny manasa ny fiangonana hifanotrana aminay amin'izany. Ka ny alahady 20 febroary tontolo androm-bokatra ariva amin'ny 5 ora fampisehoana tantarasira mitondra ny lohateny hoe aina ny fetra ao amin'ny 4e étage. Misy ny fisarena plakety amin'ny vidiny 2 ariary mety azahoana ordinateur portable mandritra ny fampisehoana ho an'Andriamanitra rerany ny voninahitra. Saorana sy fanetana mibirao sy ny Foibe izay taren'ny filohan'ny pastera Andrinataondrano Josefa dia maneho fisaorana sy fankasitrahana antsika fiangonana rehetra manerana ny nosy ka hatrany amin'ny mpitan-dranomasina tamin'ny fanohanana sy fanampiana nataonareo an'ireo mpiara-mivavaka amintsika tsaboana noho ny fandalovan'ny cyclone Zivany. Reheto avy rehefa faritra tratran'ny tsaboana tato amintsika FPVM dia Tomasina Ampandrana Sonodaparitra vaky ny mananta ary Anjorbe. Efa nisy ny hetsika fanampiana voalohany nataontsika nalefa tany Tomasina izay nateriny solotena amin'ny birao Foibe ny zoma 20 febroary lasa teo ka vary fotsy 80 gony amin'ny 50 kg fitafiana sy kojakoja 420 gony amin'ny 100 kg fitafiana baolina friperie ray fitafiana sy kojakoja ray baoritra lehibe. Mbola mitoy ny hetsika tolo-tanana ataontsika satria arak'ireo voalaza ao ambony ireo dia mbola maro ireo faritra ravan'ny cyclone koa dia manantena antsika rehetra birao Foibe anao izay azontsika tao na voly io na fitafiana na kojakojan-dakozia na fanitso na fantsika na hazo na vary na voamaina izay rehetra fonao ho an'ireo namantsika ireo fa isy indray ny andiany manaraka anatitra izany amin'ny herinandro manaraka ity.
misy mandray isan'andro amin'ny ora fisokafam-birao fanomezana eto amin'ny Foibe Taninanandrano ao amin'ny birao numéro 1 103 102 104 ary misy rosi mifanaraka amin'izany raha ny vola kosa dia azonao alefa amin'ny anaran'ny SG Wilson Rémy 038 41 197 79 makasitraka anao Jesosy ho an'ny zanaka ampelezana FPVM mbo malaza fiorenana zanaka ampelezana fiangonana FPVM manerina no synody vaky ny mananta ry havana ho aminareo aneny tompo miarabantsika tratry ny taona vaovao antsony asika zanaka ampelezana rehetra avy amin'ny fiangonana FPVM mbo malaza fiorenana mba handefa ny adresy ny numéro telefôna misy atsika tsirairay avy azona manao fitsidiana isa tokantrano izay taterahan'ny birao sy ny mpitandrina ampahafantarina toy izany koa isika zanaka ampelezana synoda vaky ny mananta fa noho ny fitiavan'Andriamanitra dia nahazo tompy fanokanana mpiandritsika izay atao amin'ny FPVM mbo malaza ny 16 17 18 octobre 2026 ho avy izao koa manentana antsika mba fanotrona iray saina sy fo fanahy manatanterahana izany asa lehibe izany filazana sa mianatra ny sekoly Alahady androany aorian'ny fotoam-pivavahana voalohany ilazana ihany koa ny dekona mpampianatra ny sekoly Alahady rehetra fa manomboka androany ny fampifanana ny fisoratana anarana ho an'ny tafika masina kelitsika izay atao ny 20 febroary ho avy izao amin'ny FPVM isa hafa ho amintsika mandrakareva ny fahasoavana sy fiatana avy amin'ilay ray izy Jesosy Kristy tompontsika ho toy ny asa efa natomboka dia manentana antsika promotion tsy miova Dieu sy ny mpiara-miasa rehetra fa anatanteraka ny fifampiarabana isika noho ny natratrarantsika ny taona vaovao eny amin'ny 20 izay atao ny 20 febroary eny amin'ny ray aman-dreny tiana eny soavy masoandro toy izao ny fandraisana anjara ny tsirairay lehibe ray alina ariary ny ankizy 5 ariary izay tonga dia alefa any amin'ny ray aman-dreny tiana ny vola farafatariny alakamisy 20 febroary raha misy fanazavana manokana dia afaka miantsony 034 11 598 filazana vao miaraka katekômena fiantanan'i Jesosy tompo ho amintsika tsirairay avy ilazaintsika avoakan'Andriamanitra fa misabotsy 20 febroary ho avy izao no anatanterahany ny asa mpifoazana ho amin'ireo zandry sy zanantsika ho amin'ny katekômena fa ny manam-panahy dia amin'ny ray ora sasany ao amin'ny premier étage ary ny vidina kosa dia amin'ny 2 ora eto amin'ny RDJC koa dia manantena ny fahatongavantsika maro be ary manao velomanareo aminaran'i Jesosy filazana ny fiadanan'i Jesosy tompo ho amintsika tsirairay avy ilazana isika avoakan'Andriamanitra fa isy ny fiderana lehibe izay arahana mpiantsa fiderana ny zoma 17 febroary ho avy izao izay manomboka amin'ny 5 ora sasany ao amin'ny rihana faefatra koa dia manantena ny fahatongavantsika maro be ary manao velomanao aminaran'i Jesosy kristiana tanora zandriny Ampandrana Taninanandrano filazana fiadanan'i Jesosy tompo ane ho aminareo mandrakariva ho ampatsahivana isika mpikamana KTZo fa amin'ny sabotsy 20 febroary ho avy izao ny farany fanavaozana ny fisoratana anarana amin'ity taona ity ary ampahafantarina ihany koa isika fa efa manomboka izao mifamerenakira ny amin'ny vokatra koa manentana antsika rehetra mba ho tonga ivory isaky ny asabotsy ao amin'ny salle 318 3e étage amin'ny 2 ora sasany lehilahy mitady asa izay misy ohatra sécurité gardien tsy manambady mitady asa eto-tanà misaotra tompoko manana baka numéro 034 23 875 69 reto kosa ny zanaky ny fiangonana iroso amin'ny fanorenana ny tokantranomasina Andriamatoa Razafy Mahatratra Julien Ramatoa Rasoanirenina Odette Andaniny Andriamatoa Andriantsoa Jean Christian Ramatoa Ravoniary Malala Victorine Ankilany ny afaly manasanareo anotrona ny fanamasina ny fanambadian'ny zanany Randriamanampisoa Edmonsy Randriamananjara Emilienne izay atao ny alakamisy 20 febroary eto amin'ny fiangonana Taninanandrano Ampandrana amin'ny 10 ora maraina Andriamatoa Andriamanalina Rivoniaina Mialina Ramatoa Razana Miarambony Marceline Faraniaina Andaniny Andriamatoa Andriamamsoa Rosé Ramatoa Razafindravelo Volatina Ankilany dia efa manasanareo anotrona ny fanamasin'ny fanambadian'ny zanany Solniaina Romy Lionel sy Rahary Malala Fanasiniaina Sara Aurélie izay atao ny asabotsy 20 febroary eto amin'ny fiangonana Taninanandrano Ampandrana amin'ny 12 ora maraina Andriamatoa Randriamahefa Filbert Ramatoa Randriamasinoro Lala Véronique Andaniny Ramatoa Razafy Armanana
domona hary nirina ankilany dia falmanasanareo anatriky ny fanamasin'ny fanambadin'ny zafy ny zanany rahandria mahefa Yvon Élisée sy razafy ny aina sarona voariny miranto izay ataony sabotsy 7 mars ao amin'ny FPVM Taninanandrano amin'ny folora maraina. Andriamatora Kotobe Christophe Albert Ramatora Nourse N Vohira nandaniny Andriamatora andria manantena soa Ramatora Soarnoro Isabelle ankilany dia falmanasanareo anotra ny fanamasin'ny fanambadin'ny zanany Rakotobe Andrianjaka sy rahandria manantena soa Rina Lola izay ataony sabotsy 7 mars eto amin'ny Fiangonana Taninanandrano Ampandrana amin'ny folora maraina. Andriamatora Fanomezatsoa Germain andaniny Ramatora Lantoarsoa Zanina Ramatora Zafindrasoa Zanette Andriamatora Kotoary Nirina Jean de Dieu Ramatora Andrianalivelo Lalao Nirina ankilany dia falmanasanareo anatrika ny fanamasin'ny fanambadin'ny zafiny zanany raha fanomezantsoa lahatra anjarasoa sy raha Kotoary Nirina sitraky ny aina izay taony sabotsy 7 mars Taninanandrano amin'ny 7 maraina. Raha misy mahita ny tsy mamety ny fanamasin'ny fasany amin'ny fanamadina dia aoka izy ampilaza ny ray aman-dreny mpitandrina filazana manjo amin'ny finoana sy fanatenan'ny fitsanganany tena maty no ampandrenesana anareo fa ny ray tapo amiko raha kotosanany James dia nody mandry tao Paris France teo amin'ny 7 taonany nofony dia alevina any Paris ihany ny alahady 20 febroary zao. Ny andry Razafindrakotonjatovo Barioli Chevalier de l'ordre national dia ny ambony zoma 20 febroary rehefa nivahiny 20 taona teto tany hoy ny vadiny Rahalimanga Hartina Bakolony aina Zanina zanany lafozany mpianakaviany manontolo nofony dia iala oatranony lo DP 18 bis Besarety ny alatsinainy 20 febroary amin'ny 1 maraina ary oentina isorana sanomeza-moninahitra an'Andriamanitra amin'ny FPVM Taninanandrano Ampandrana alohan'ny hanafenana azy ny fasandrazany ao Andranovelona Ilafy. Raha zana malala mamadety dia natsony ray ody any amin'ny alatsinainy 20 febroary rehefa nivahiny eny amin'ny 20 taona teto tany hoy ny zanany Randriamanarivo Daniel Silala promotion Pampifana promotion Fraisakina Rakotomavo Nirina Christian promotion Mpanavitra sy mpampianatra sa ny zafiny promotion Fanavaozana Tsiory ny praitapo amin'ny fianakaviana manontolo nofony dia iala onjanahary lo 200 o ny alarbif 20 febroary amin'ny anora maraina hoentina hanomeza-moninahitra amin'ny FPVM FJK M Mangamila amin'ny 12 atoandro ary alevina ao Mangamila ihany tsy misy fiaretatory fianakaviana dia namela fararakitra 2 alina ariary. Razafindratavy Hélène Lola mpiandry dekona dia nody mandry ny alarby 20 febroary rehefa nivahiny 7 taona teto tany hoy ny zanany Sivy Mianada ny zafikeliny ny zafiavy ndray tapo amin'ny ary fianakaviana manontolo nofony dia efa niala efa voalevina tao Akady Vorbe Apatrosy. Raha samy manana Gilbert mpiandry promotion fanavotana sampana sy KTZo dia natsony ray ody any amin'ny alakamisy 7 febroary rehefa nivahiny 20 taona teto tany hoy ny vadiny Ravoarso Elisabeth Pastera ny zanany zay solotena raha samy ny aina Anjatovo iajary manana iandry sy vony Gaetam ny fianakaviana manontolo nofony dia iala ao Ambomirary lo de FS Terre ny asabotsy 20 febroary amin'ny 1 maraina. Ny fandevenina dia ny alahady 20 febroary izay atao Ambondrona Nanjakana. Fianakaviana dia namela fararakitra 100,000 francs. Raha zana malala mamadety dia natsony ray ody any amin'ny alatsinainy fa 9 febroary rehefa nivahiny 20 taona teto tany hoy ny zanany Rakotomavo Nina Kristina mpampianatra sekoly alahady dingana fahenina nofony dia efa voalevina tao Mangamila ihany. Andriamanitra ny tompony fampinonany ampionina ireo fianakaviana tsamandroa. Voady voaraina andritra ny herinandro izay vakina ny alahady tao amin'ny voady misaotra ny fiainana misaotra ny fiainana iray Jesosy mamindrafo aminay Jesosy vola atolotra ho an'ny
vonikava mahatratra 2 ariary any Tomasina komitin'ny Fiangonana 2 ariary dia izay indray ny raharantsika tohizina amin'ny famakiana voady masina. dia faly miarabanareo vaokan'Andriamanitra amin'izao fotoana famakiana voady izao. Efa betsaka ny tenin'Andriamanitra ho anareo KTZo, fa ilay Andriamanitra mahagaga dia ampitafatra ho anareo anatin'ny tsara tarainao takizao. Dia resaka molotra teo dia ohatra amin'ny verin ilay resaka molotra dia io eny ny tenin'Andriamanitra ho anareo nefa koa izay manatsofina dia mba mihaino tsirairay avy. Izao ny tenin'Andriamanitra amin'ny salama ho anareo amin'ny 45:2 eno tsara re tsara tareny noho ny zanak'olombelona ianao ry KTZo, fa masina no nahidina ho an'ny molotra ao, izany no tahian'Andriamanitra anao. Dia arabaina zany nareo fa manana molotra hiteranan'Andriamanitra, fa afatra napetraka izany dia apitaiko aminao ankehitriny. Dia toy izay indray manaraka ireo voady izay olona nanoratra ho an'ilay mpanjaka ny mpanjaka. Tsy misy soratra vola 15,000 ariary fa ny tompo mahafantatra anao. Tsy misy ity misy vola tolotra ho an'ny trabona ny Tomasina vola 10,000 ariary. Misaotra anao Jesosy fa malomenao tombony varotra izay nataoko ka indro misy sombony anaovana ny tranonao vola 1,000 ariary. Fa folo-karena misaotra Jesosy fa nomenao mpanofa trano vaovao izay vola 20,000 ariary, 10,000 ao ny fanampiana Tomasina, 5,000 ao ny granita, 5,000 ao an'ny KTZo. Ilay Andriamanitra miahay ny fiainanay no sady miaro anay amin'izao fiainana mandalo izao, mba tsarovy ny mpanomponao fa aza vela herikerika mba omeo izay irin'ny fony sy izay angatany. Misaotra Jesosy ho an'ny trabona tamatavy 20,000 ariary, ho an'ny granita 10,000 ariary. Misaotra indrindra Jesosy no ny fitahinao sy ny famindraponao. Misaotra fa tsara mandrakariva ianao, niditra antsehatra tamin'ny fahasalamanay sy ny asanay andavanandro, niditra antsehatra amin'ny fahendren'ny ankizy sy ny fiainanay vola 20,000 ariary ho an'ny dada. Misaotra Jesosy fa vita indray ny Bread Bank nay dia apetraka aminao ny asa sy ny varotra izay atao sy ny fianarany ankizy mangataka vavaka voninahitra dia ho anao rery andro Jesosy ny fonay manolotra vola 10,000 ho an'ny trabona ho an'ny tamatavy. Misaotra ataoko eo anatrehako mandrakariva Jehovah fa eo ankavanana izy ka tsy angozoza ao manolotra vola 80,000 ariary ho an'ny pasteur iraka Hervé FPVM Kombe fahazavana mahagaga Tuliara. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy ny amin'izay nomenao ahy ka indro ao manolotra vola kely anampiana ny trabona sy ny fiangonana trabona an'ny Tomasina vola 30,000 ariary. Misaotra Jesosy amin'ny tombonandro-pahaveloma nomenao ahy ka inty ao manolotra ity ho an'ny manolotra vola 500,000 francs an'ny granita, 200,000 francs mamantra, 20,000 francs ho an'ny mpitandrana sahira any ambanivohitra, 900,000 FMG ny total ny na 180,000 ariary. Misaotra tompoko. Mifona aminao a Jesosy raha izao vao matanteraka ny ampafolony tamin'ny karamanako ary ento izy ataoko indray ho anao, ka ho entiko hisaorana anao amin'ny fitahiana sy ny fahasoavana izay nataonao tamin'ny fiainako, mba apetrako lalandava eo ampelantananao ny fiainako sy ny fianarako sy ny fiainako andavanandro ka inty ary vola 75,000 ariary atolotra ao anavovana ny asanao. Misaotra an' Jesosy Kristy noho ny famindrapony sy ny fitiavany ataony aminay isan'andro mandrakariva. Jesosy apetraka eo ampelantananao ny fanindrinay sy ny fikasana rehetra. Misaotra Jesosy amenna vola 100,000 ariary ny 20,000 ariary ho an'ny trabona an'ny Tomasina. Misaotra anao ao Jesosy ray noho ny fitiavanao anay
nombolana tongavanay eto amin'ny telopolinao androany tanontany sy fimbiny ny fiainanay Jehova o ary mamela ny elikay fa mpaninota be tsy mendrika izahay tanontany sy fimbiny ny varotra ataonay amin'ny tsatoka izay ataon'ny fahavalonay toy izy koa ny fiarovana ny fiainatokantranonay mba ho eo am-pelatananao izany misaotra ray eo amin'ny anaranao Jesosy ny angatahako izany vavaka izany amen. Vola 5 000 ariary tsy misoratra vola 20 000 ariary fa ny tompo mahafantatry ny ao an-tsainao voninahitra dera laza ho anao Andriamanitra ray izay tonga nofo amonjenay mamela ny elikay mamindra fo amiko Jesosy malala zanak'Andriamanitra avy any Nazareta vola omena amin'ny pasteur Hervé 20 000 ariary tsy misoratra vola 300 000 ariary fa ny tompo mahafantatry ny ao an-tsainao vola 30 000 ariary omena amin'ny fanampiana ny Tomasina Isaia 33:22 fa Jehova mpitsara antsika Jehova ny mpanome alalana antsika Jehova no mpanjakantsika izy no monja antsika misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao sy ny famiraponao izay ilay tsy mendrika no nofidinao raha ho mpanomponao mandrakizay toy izy tehiry izay mba avita hatrany ny farany anjara biriky amin'ny fananganana vola 100 000 francs na 20 000 ariary atolotra ho an'ny KTZo 10 000 ariary anaovana ny trano Fiangonana Ambekoma mangataka vavaka fa sady manitsakitsaka be ny vady no mbola masika miray are misaotra Jesosy mangataka ny hira apetrako aminao anaovana ny asa fananganana vola 10 000 ariary FPVM Matamatavy 40 000 ariary voady masina misaotra ny Jehova ry fanahiko enina amin'ny 20 taona ao bon anniversaire anao ray aman-dreny miady mafy teo anambava fahafatesana Jesosy Kristy nandray an-tanana ny amiko mametraka ilay zoky tiay sady tiako vola 2 alina ariary atolotra ho an'ny dada pasteur eto ambavaka ao dada eto ambavady mbola afaka mitoroteny ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen. Progression granite 40 000 ariary ho voninahitr'Andriamanitra tompony zavatra rehetra antony zavatra rehetra mifeny zavatra rehetra amen. Raky mpisaorana misaotra ny Jehova lalandava fa mbola nomeny tombonandro indray ka natratrarako ny 570 taona ka manolotra voninkazo ho an'ny alitara masina vola 5 000 ariary voninahitra ny ho an'ilay Jesosy malala ny foko amen. Fa 10 karena voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany misaotra Jesosy fonotahinao aho iny ampafolo ny vola azoko 3 000 ariary anaovana ny granita amin'ny Fiangonana misaotra Jesosy amen. Asa fatompoko ny satroka bonetra adiny tao amin'ny 3e étage porte 318 raha mba misy mahita dia mba atsovy numéro alainao ambrao rehefa avy eo aterao ambrao tsy soratra vola 20 000 misoratra misaotra Jesosy ampafolony anamboarana ny granita raha mpisaorana na mandeha ady ny fitsapana azy izay Jesosy dia mahatoky ianao fa tsy hanary anay ianao satria fantatray fa Andriamanitra mpamindra fotoko ianao ny angatahako Jesosy dia omeo anay ny fo mahazaka ny vavany ny olona sy ny torabato ataony kristianina vola 100 000 ariary granita vola 30 000 ariary fanampiana ny FPVM Matamatavy vola 20 000 ariary ho an'ny sampana KTZo tsy misoratra 10 000 ariary efa ny tompo mahafantatry ny ao an-tsainao raha mpisaorana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no toizao ahy fa manolotra vola 400 000 francs anaovana ny asan'Andriamanitra 200 000 ho an'ny fifoazana 200 000 ho an'ny sary sy feo voninahitra ho an'i Jesosy reriany 80 000 raha atao amin'ny teny gasy fanomezana omenany trabonan'ny Tomasina vola 20 000 ariary Salamo 103:1 misaotra ny Jehova ry fanahiko ary izay atao anatiko misaotra ny anarany masina misaotra ny Jehova ry fanahiko ary izay rehetra aza misy adonao ny fitahindrahetra misaotra Jesosy ny fitiavanao sy famindraponao fa teraka soamantsara aho arabaina nomenao izay nireniny foko nomenao zanaka vavikely nomenao vady endry nomenao asa araka izay efa niriko ankiniko aminao Jesosy ny fiainanay telo mianaka iny vola 20 000 ariary 10 000 ho an'ny kamboty ampatrizina 5 000 ho an'ny radio FTZo 5 000 ho
mpianatra mpitandrina misaotra indrindra jesosy ny fonay vola 20,000 ariary raha mpisaorana misaotra anao a jesosy ny amin'ny fitahina lehibe nasehonao taminay telo mianaka fa dia nomenao vola afahana manohy ny asa eo am-pelatanana mangataka aminao ao jesosy mba ataovy hitanteraka avokoa ireo asa vaovao izay andrasako amin'iny herinandro iny mba ho raikitra daholo anie ireo contrat vaovao izay ataoko indro vola kely 10,000 ho an'ny KTZo tsy misy soratra fa nisopoto mahafantatry ny ao am-ponao 10,500 ariary noho ny fitiavanao jesosy ay sy ny ankonako mamindrafo sy miantra ianao nanamarina ny teninao omeo fahasalamana izay jesosy vola 20,000 ariary anaovana ny tranony RDC granita 20,000 ariary misaotra betsaka jesosy fa tonga soma tsara aty an-trano izahay ka ity izahay jesosy tsy tazako le soratra maizimaizina raha mpisaorana ho an'ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra 30,000 ariary trabony atamatavy 30,000 ariary fanampiana ny fanarenana ny Fiangonana FPVM Tomasina vola 61,000 ariary izay tahiny Jehova dia voatahy mandrakizay misaotra anao jesosy fa vita soma tsara ny trano ary mangataka vavaka amin'ny fahavitan'ny fanitsy tanteraka vola 20,000 ariary fanamboarana Fiangonana Tomasina 10,000 ariary trabona FPVM Tamatavy 10,000 fanamboarana ny FPVM Foibe misaotra jesosy amen misaotra ny Jehova satria mbola ny aya sy ny ankonako izy dia mbola ny tantananay indray mangataka vavaka mba ho vita ny trano dia nivarotra mba handeha ary ny fianaran'ny telo vavy ihany koa dia apetraka eo am-pelatananao vola ho an'ny trabona 10,000 ariary nisan'ny olona izay nanoratra ho an'ilay mpanjaka ny toro fitiava amin'ny alalan'ny teny amin'ny alalan'ny soratra dia teo amin'ny RDC nisy 70 tao amin'ny riana voalohany 17 tao amin'ny riana faharoa 12 tao amin'ny riana fahaefatra ny fitambaran'ny olona nandray penina nandray taratasy nanoratra tean'ilay mahery ilay mpanjaka ny fitiavana dia misy 770 manambara ny fitiavan'Andriamanitra dia mba amin'ny herintsika mba nanoratra sy hanome ho an'ny tamatavy eo amen. Misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika ry havana afaka niona tamin'Andriamanitra tamin'ity androandroany ity amarana zao fotoana zao tsika alohany amarantsika fotoana dia azonao ve ny afatra androany ny afatra androany dia misokatra tolotrasa atson'Andriamanitra ho atsika misy tolotrasa miseho any loatsika tsiraray avy zay nanatrika ny fotoana androany hoe iza no irako iza no irakay dia anjaranao ny mamaly ao anatin'izay fa ho tapitra ity tontolo andro ty androany raha riva rehefa tapitra ny fiderana zay anasany ny KTZo anao raha riva any ambony dia tsy maintsy anao tatitra eo anatrehan'Andriamanitra ny KTZo raha amin'ny herin'ny androany mety misy tatitra rabola fa misy tatitra koa tsy maintsy hoentiny eo anatrehan'Andriamanitra satria nahazo vola izy fa iza no azo no an'Andriamanitra tao anatin'izay lasa ny saiko ry havana ndray andro hoy ity mpanompon'Andriamanitra hoe azadino izy fa io asanao zay esanao ivelomanao ankehitriny io dia vadinasy io fa ny tena asantsika ony dia ninona kay asan'Andriamanitra ny tena asantsika zay ny natonga ny soratra masina hoe katsao fanjakako sy ny fahamarinako anampy anareo ny zavatra rehetra fa ny famonjenantsika dia avaiza ho ny soratra masina avany ambony fa vadinasa zany dia asanao io tolotrasa indrindraindrindra ho anao tsy mananasa ho an'izay mananasa dia ataovy ny asan'Andriamanitra amaranantsika azy fa ty vavaka ataontsika ity dia herin'ny herinandronao rehetrarehetra misokatra androany mantsy ny herinandro misy olona anankiray izay jamba ry havana dia nangataka izy dia zao ny soratra nataony teo amin'ny taratasy ny soratany eo amin'ilay fangatahana zao ny nataony hoe mba hiantrao re fa jamba dia matsapy izy ohatrany tsy mahazo mihitsy fa atsipin'ny olona mivola atsipin'ny vola nisy vehivavy ny antra azy tsy manana vola omenanao ozy fa zao aloha mba hovaiko ty soratra ny soratanao ty inona ozy ianao ny soratra ny soratany tao tsara ny andro fa tsy mba afaka mahita tahaka anareo
nanomboka te debe da be mivola azony ry havana manatrika zao fotoana zao ho ny soratra masina hoe mila mahay mandresy lahatra an' Jesosy ianao fa hivavaka zany natonga marisy marta ny teny hoe raha tito ianao ry tompo tsy maty ny anadahako hoy le kapiteny hoe manona teny ray ihany de ho sitrana ny mpanompo misy teny zany tokony ho hainao mandresy lahatra azy fa lay jamba nanomboka teo te nahazo vola maro izy mila manova amin'ny fomba firesahana amin'Andriamanitra mila mahay mandresy lahatra azy izy isika ao anatin'izay zay ndeha ho anaovantsika le hira hoe njaireko tompo njaireko ny feonao aza mitsangana aloha mieritrereta tsara hoe voarainao ve ny afatra fa nisy tolotrasandroany ary miandry anao ny tompo satria betsaka ny hery havana antsotson'Andriamanitra hoe ndao anao ny asako raha namaky ny vaovao zao ianao de sampana maro ny angavy ndao anompo an'Andriamanitra misokatra ny trano rehetra manolotra hoe ndao anompo an'Andriamanitra entanina manokana mpiomana efa elany esana efa sao de tokony ho mpiandry ianao ho an'ny any ambato miravavy zao amin'ny 5 mars eo ny kaheniraka tokony hiverina antso atsika rehetra zany anaovana ny asan'Andriamanitra zay nitarihany tamin'ny alalan'ny vokatra ny KTZo sao de nao le androany tena vokatra tsara indrindra ho raisin'Andriamanitra njaireko tompo njaireko ny feonao tsisy akijery zay mahatsapa hoe teana vao amin'ny fanolora-tena anmaly ny antson'Andriamanitra mitsangana moramora eo mpitoeranao eo ho an'izay n'olo tena kosa tsisy akijery io mitsangana hoe Jesosy eo reko ny antsoantsonao tamin'ny afatra ao androany milaza hoe iza no irako iza no irakay zany irakay zany ry havana Andriamanitra telo zay iray mihitsy io miantsoantso io Andriamanitra ray zanaka fanamasina te andray an-tanananao ndeha ho ataontsika ny andininy voalohany ihany sy maninona mba menara miondrika mihira fa aloha hitsangana moramora ny namantsika sy tsika rehetra zay hoe ndeha n'olo tena ho an'Andriamanitra satria misy tolotrasana tolotr'Andriamanitra androany raha maly ianao de mitsangana moramora ao anatin'izay ho an'ny tsisy hoe akanavaka io fa ho atsika rehetra njaireko tompo njaireko ny feona voasoratra hoe mangataka aminareo ary rahalahy noho ny famindrampon'Andriamanitra mba hatolotra reo ny tenanareo fanatitra velona masina sitraka Andriamanitra de fanompom-panahy mety ataonareo zany fanompom-panahy mety ataonareo zany zany tompoko ny tena atao hoe vokatra raha te hita hoe vokatra ho an'Andriamanitra ianao sao de any aminao tompoko le fahaolana sao de anao io ny antefany zany tenin'Andriamanitra zany hanio raha mihain'ny feony ianao aza manamafy ny fonao vavaka sika Jesosy io tena misisika amin'ny fomba rehetrarehetra ianao manao ny fanentanana rehetrarehetra ianao satria marina ny teninao tsy mba sitrako ny ampahorina mpijaly ny sanak'olombelona sotra betsaka Jesosy niova ny famindranay niova ny fomba fisainanay niova ny fanomponay satria nahoana ny teny ianao fa ataona ny fandringanany ty de tena ny azakazaka ny rehetrarehetra Jesosy ny masonay ny mahita ny sofinay ny mandre fa rehefa ndringan'izay ianao de tena ndringana nalefanao nge ny loza sive
fa tany amin'ny fampolony ianao a dia tena hitanao mihitsy le tena hoe any-pony farao. Tena hitanao mihitsy ny mampalemy amin'ny farao, mahababo any farao amitsora ny zanak'olombelona, ny zanak'Israely ao anatin'izany. Tsy haiko na efa loza fahafiry mianjady amin'ny tsiraray ankehitriny fa tsitraka Andriamanitra ho any ampahory ny zanak'olombelona. Fa mbola miantsoantso izy ankehitriny hoe iza no irako, iza no irakay. Jesosy malalo lakolosy mampaneno anay tsiraray avy ny androandroany. Ary voarainay ny afatra fa miantsoantso ianao. Mbola noloranay tena tanteraka aminao satria tena tia ianao. Tsy mahafoy ianao Jesosy. Te misaotra indrindra Tompo, misaotra indrindra amin'izao fanateram-bokatra. Mino afahafalin'ny KTZo fa misy fanatitra-kasitranao sitrakao te ny fanoloran-tenanay araka ny teninao hoe anaka tolory any fonao. Mbola mamerina n'izany hatrany amin'ny mpanomponao rehetrarehetra ianao. Saotra betsaka Jesosy. Tsy maintsy farana nefa amin'ny fotoana. Kiondalana farany, ora fotoana farany alohan'ny sarana eto zao vavaka zao Jesosy. Hidradradratra Marisy Marta hoe raha teto ianao tsy maty ny anatako. Misy anieriny sasany Tompo manolotra voady, manoratra sisa satria tsy hitantsony izay ataony mangataka vavaka. Tazanao daholo reny Jesosy. Ahoana olona itsamba? Raha mety ianao mahasitra anay ianao. Miantso ny anaranao zay amin'izao ora sy taona izao fa vonina n'olo tena ho anao. Amaly ny antsonao Jesosy eo. Amaly reny rehetra fanompona azo fitaina fa nylora tena ho anao rehetra reny. Fa maingavy aminao kosa izay Jesosy. Manomboka androany ny herinandro vaovao. Le lalana mbola tsy nizoranay. Mbola tsy fantatra irany tena marina ao anatin'ny taona ny fandringanana. Maingavy atanandro Jesosy. Tonga ny fotoana ianonao ny malalanao. Lainao hoe anaka inona ny tianao ataoko aminao. Hay Jesosy tena tianao ny feonao izay na tonga anao hoe za mpiandrondry tsara. Njany ny feo malalako hidinao zao. Mangavy aminao Jesosy mba tongava isan-dabilio eny. Fa anao le vavaka izay Jesosy. Le mba fandrinao satria voalaza ny dada ray aman-dreny hoe io fotoana io ny tena mamy Jesosy indrindra. Ka mba miangavy aminao a Jesosy. Na dia tsy mahalobava ary sasamba eno Jesosy zao vavaka mangina hataonay izao fa tena mila anao zay. Matahotra izay sao dia voaringana Tompo atoroy anay izay lalana tokony isoranay. Ampahafantaro fa mbola miala nenina ianao, mbola manafatra ianao, mbola miteny ianao. Ka dia mba miangavy Jesosy, tongava mihaino izao vavaka mangina ataonay izao. Saotra Jesosy. Saotra nataonay petabe satria rehefa nanaiky aradia aminao zay dia ianao mihitsy nilaza fa za manana hevitra heverana anao. Ao andalan'ny fieveranao ny fiainanay zay. Ao andalan'ny fieveranao ny FPVM ianao amin'izao andro zao. Zay planina anao hatrany amin'ny farany hoe hitondra fiadanana fahatsoloza. Zany nisaoranay ianao amin'ny zavatra misy aminay ankehitriny, misy amin'ny firenenay, misy amin'ny fiainanay rehetrarehetra, misy eo amin'ny ankonanay rehetrarehetra. Misaotra betsaka Jesosy fa mahasoa io. Araka ny teninao fa tsy hamela anareo momba anareo mandrapatonga amin'ny fataperan'izao tontolo zao ary ny Tompo dia miaraka amin'ny teny tontolo rehetrarehetra teny. Hay zay tsy mandeha rery fa miaraka aminao. Fa mba hampianaro anaiky ny fitondranao Andriamanitra satria zanaka tiana tsy tsitsiana tsorakazo. Raha tianao andovan'ny lanitra zay tsy maintsy anarinao. Ety eny ny fananarana, ety ny fanamboarana, ety ny fanitsiana. Ataovy mba mety ho ahitsinao zay Jesosy satria efa andro farany ene izao iainanay izao andro efa tokony fanapahan-kevitra maro ao anatin'izany satria mahatoy ianao miteny na ty taona izay omena ho anay ty ary. Maza ho tombony ary Tompo amin'ny herinandro iny amin'izay rehetra ataonay na miasa zay. Dia raha sitraka ao dia reseo lahatra amin'izay rehetrarehetra famalianay ny tolotra asa avy any aminao na asa mpiandry zany Tompo sao dia adininay
asan'ny sampana sao dia adinina izany, asan'ny mpitandrina sao dia adinina iraka mpampianatra rehetrarehetra sao dia adino izany antsoantsonao rehetrarehetra izany fa mampampitsihany tolotrasanao ianao ho voninahitry ny anaranao. Saotra betsaka Jesosy, tsarovy manokana tatarandrena toandro any amin'ny toerana misy azy ankehitriny. Hitanao ny toe-pon'ny mpanomponao amin'izay rehetrarehetra mba manjo satria mahakasika azy na ny manjo any tamatavy any. Hitanao ny firodorotony meo hery ny mpanomponao, meo tanjaka fangio ampaherezo hatrany tompo amin'izao taonany izao. Dia misaotra indrindra betsaka Jesosy, apetrako ampelantananao ny FPVM rehetrarehetra, anisan'ny fitaovana mahery eo ampelantananao voninahitry ny anaranao, ary indrindrindrindra koa zay tsirairay avy reto mba ho fifaliany ny KTZo dia zay ny vokatra, ny tenanay ny tena vokatra lehibe ho azy ho voninahitry ny anaran'Andriamanitra. Betsaka ny tianay tononona tompo, tena mahatsiaro hoe tsy mahay mivavaka izay fa mafaly anay manambatra azy amin'ilay vavaka nampianarinao ny mpanomponao rehetra, mameno ny banka manitsy ny tsy mety, manamboatra ny rehetrarehetra manao hoe rainay eo izay ny an-danitra, asina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao etỳ tany tahaka ny an-danitra. Meo anay niny anina saza ao anay, ary mamelana elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, dia aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Eo an-tananao reraio no apetrako izany fiainako rehetra mba tahionizany marobe ny favalo tameny aie ritseo faray piaro maro finaoanye. Raisontsotranao izay tonoko amin'ny anaran'i Jesosy ho antsika rehetra, satria izaho ny raketany fitiavano ny tompo te hamonjy azy aho, hanandratra azy any amin'ny avo aho satria malala ny anarako izy. Raha iantso aho izy dia amaly azy aho, hoe ho aminy arahory izy ary ho vokisako fa ela velona izy satria malala ny anarako izy. Ary asehoko azy ny tsy fitoviany marina sy ny meloka teny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy, ny mamaly ny antson'Andriamanitra sy ny tsy mamaly azy, mba ho fantany fanjanako sy ny asan'ny tanako aoka ho adidika ihany. Saotra indrindra Jesosy fa ny angatahany tompo aminao, asa misaraka amiko izy, fa raha tafasaraka amiko ianao tsy mahefa na inona na inona. Saotra indrindra tompo, voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery any. Haleluya. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, enky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Dia ho tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia mahereza amin'ny faherezan'i Kristy isika rehetra tompo.